Mamerina ny fiarahavanantsika ny masatraka ny soa sy atia ampianarina larana fito amby roapolo ndray raha antsika ny amin'ny teny ity amin'izao fotoana izao. Ina mihitsy ny lavana ity didifolo ity. Tany mambalitsika hoe natao hitondrana ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana, izay aloha ny voalohany. Ary natao iarovana ny zanak'Israely tsy hifangaro amin'ny olona satria ho avy ao ny mpamonjy. Ka raha ho avy ny mpamonjy dia tokony tsy hifangaro amin'ny olona tena manao ratsy satria ho avy ny mpamonjy zany. Dia ho soa zay mpamonjy zay. Zay ihany ny lavana an'io, tsy misy ankoatran'izay mihitsy. Ka rehefa tonga ny mpamonjy dia tsisy lavana an'io intsony. Tonga le nendrasana zany. Zany hoe nomena izy io mandra-pahatonga an'ilay mpamonjy. Ilay mpanavitra zany hitondra le fekena vaovao. Ka mandra-pahatongany satria ny zanak'Israely le miaraka amin'le Egyptiana ary araka ifandray amin'ny olona atompon-tany zay tena miara-miasa amin'ny devoly, dia mba iarovana an'izay satria hivoaka amin'le zanak'Israely ilay mpamonjy dia arovana ny zanak'Israely mba ho tsara. Tsy havita ho tsara mihitsy ny didy fosy lana Mose tsy mahavita. Zay ny lalàna tsy mahatanteraka na inona n'inona, tsy mahavita n'inona fa mba sitrany ay zany, zay mihitsy le azo tena hoe sitrany ay mba voaro izy, fa tsy tena maro zany satria mpanota daholo zay mbola mipetraka ao. Ary tena mpanota mihitsy zay mipetraka ao, tsisy afaka mifahotana zany. Zay natonga ny saotra masina hoe raha vao tonga ny didy dia velona ny io. Zay. Ka itsika moa tsy dia hiditra amin'izay fa ny fanotenantsika mantsy hoe inona ny tena lavana ity didifolo ity dia natokana ho an'ny zanak'Israely izy io. Ho an'ny zanak'Israely ihany. Zay ho hitondra azy eo amin'ny tany Kanana. Zay aloha vakintsika aloha zany hoe voalohany natokana ho an'ny zanak'Israely irery ihany izy io. Araka ny voalazan'ny soratra masina atao amin'ny bokin'ny Exodosy toko faha 5 andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy hoe natokana ho an'ny zanak'Israely izy io aza ihany. Ary Mose niakatra ao amin'Andriamanitra, Exodosy 19 3 ka hatramin'ny 5. Dia niantso azy avy tao tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Précis ilay hanomezana an'ilay teny, ny antony hivoaka ao ilay mpamonjy dia mba arovana izy sitrany ay mba ho voaroaro noho ny amin'izay adalàna be dia be ataony hafa firenena. Zany ny planina an'io Andriamanitra io raha tsy hainareo. Nge jerevantsika inge ny teny. Ianareo efa nahita izay nataoko tamin'ny Egyptiana sy izay nitondrako anareo tamin'ny latriny voromahery ary nampakanesako anareo aty amiko. Ho ankehitriny raha mihaino ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko zany, io ilay didy fosy lana Mose, dia ho rakitra soa mihoatra noho ny firena rehetra nareo fa hay ny tany rehetra. Ilay teny zany eto dia hoe tandremo ilay didy folo tandremo ity dia ny zanak'Israely rery ihany no nomena an'io. Zay tsisy idirany hafa firenena. Zay no mahatonga ny hoe précis ilay izy satria maninona hivoaka ao ilay zanak'Andriamanitra. Dia nomena an'ity zareo mba hahafahany mandeha ny an-dalana, mba hahafahany sy Andriamanitra tafaraka ary mba hahafahany izy tsy hifangaro amin'ny hafa firenena satria mpanao ratsy ireo dia mba hivoahan'ny mpamonjy rehefa avy eo ka rehefa tonga ny mpamonjy dia zay ny tanjona. Zay ilay hoe mandra-pahatonga an'ilay mpamonjy anazy dia mpamonjy an'izao tontolo izao. Daholo jerevantsika kely ny tenin'Andriamanitra mikasika ny amin'izay hoe natokana ho an'ny zanak'Israely hitondrasana azy ao amin'ny tany Kanana. Deutéronomie toko 4:1 jereo ny tenin'Andriamanitra ty. Natao inona ty didy folo sy lana Mose ty? Ary ankehitriny ary Israely, Deutéronomie 4:1, mihaino ny didy sy ny fitsipika izay ampianariko anareo mba ho arahanareo. Ty ny antony nanomezana azy, mba ho velona ianareo ka hiditra sy andova ny tany zay omeny avy Andriamanitra ny razonareo nareo. Zay ihany mazava be ny definition mba ho tafiditra any amin'ny lova zay omeny dada Iavà, zany hoe velona eny an-dalana ary ho tafiditra amin'ny tany Kanana. Tsy misy laminasa makany amin'ny lanitry io na andray azy hoe raha mitandrina ny nareo dia ho tonga any amin'ny lanitry. Tsy misy azy zany io teny io. Fa ny objectif dia ho tonga amin'ny tany Kanana dia mba ho velona amin'izany zay matandrina zany.
fa saingy tsisy matandrina aloha ny tena marina zareo zay vo miara zava-doza fa raha vo velona ny didy de velona ny otozy ny tenin'andriamanitra ena tonga n'andriamanitra amin'ny teny hoe fanompona mitondra fahafatesana zany daholona tonga an'io mifanompona mitondra fahafatesana nefa ny devolo ny fahafatesana zava-doza ke zany izy any le didy folo zany lasa zava-doza ny afaran'la izy fa raha tany amin'ny voalohany izy tsara fa saingy ny vadika ny olona de lasa tsy mety tsonona izy zay lasa ratsy ny fiafarany fa zay ny objectif natokana ho any zanak'Israely tsy azo anampina tsy azo nesoa zay teny zay ary mba tonga ny olo hiditra sy andovany tany Kanana io Israely am'zao tsika miteny zao ka le olona ho any amin'ny tany Kanana no nomena an'io fa tsy ianao anao fa diso adresy be zay mitandrina an'io satria ao amin'ny tany Kanana ny voan'le mpamonjy de arovana zareo zay nataovan'Andriamanitra amin'ny teny hoe aza mifanambady amin'ny hafa firenena fa roay mihitsy ny reny roay reny zao ngiavaka atsika zay teny zay fa raha zany de mandoa anareo ny tany raha mbola manao an'izany adalany zany nareo vaketsika ny Deutéronome 7 vaketsika aminarany Yehosoa ny 1 sy ny 2 Deutéronome 7 tany amin'ny voalohany vaketsika voalohany aminarany Yehosoa rehefa entiny avahandriamanitra ao ianao ka tafiditra any amin'ny tany zay fidirana olo vany io zany hoe tonga any amin'ny toerana araka ny voalaza teo iny ka firenena maro no voarokany hiala eo anoloananao de ny Etita sy ny Gasita sy ny Amorita ary ny Kananita sy ny Perizita sy ny Vita ary ny Jebosita dia firenena fito zay lehibe sy mahery ianao 2 rehefa voatolo tsy avahandriamanitra eo anoloanao ireny ka resinao dia ary ihany mihitsy izy aza manao fanekenina aminy na mamindra fo aminy tanareo hoe tsy mahazo mifandray amin'ny hafa firenena mihitsy nareo zay zany ny antony nanomezana an'io didy fosy lana moseo zay ny hoe mba iarovana ny zanak'Israely tsy hifandray amin'ny hafa firenena fa ary ihany mihitsy nyreo zay nanomezana anazy satria maninona ho avy le mpamonjy ka le mpamonjy moa avy any amin'ny lanitsy lanitra efa nampianarina atsika zany masina be iny ka raha mifangaro amin'ny hafa firenena tsy reto zanak'Israely reto ho fandrika sy loza ho anazy io ale zanak'Andriamanitra zany lasa tsy tafapetraka ny fidinany makety tsy ety satria kola mpanota vilona daholo ve de aiza hoe le mpanota tena hoe tena tsisy azo raisina ntsony lasa ho mpanompo sampo mpijangajanga mpanao diratsy de tsy mety ny fahatongavany Yehosoa amin'ny olo ohatran'izay zay natonga naleny teny hoe mba sitrany ahay mba voary le olona satria hitatsika tsara fa mandraka androany ny mpitandrana didy folo de mpanota daholo ary tena mpanao ratsy daholo raha tsika mihitsy zany reny angeny teny zany hoe mpanota daholo nareo ary tena marina zany fa rehefa tonga ny didy ozy ny tenin'ny apôstôly Paoly de velona ny olo mampanota io zay ny volany saotra masy hoe raha vao tonga didy folo io de velona ny ota anatin'ny olona tsy tianao ka lalàna zany tsy azonao hidirana tsony ny hoe manaona sy manao fa efa navoakany zany fa io moa avelantsika ny foana fa tsy mbola ny am'izay ny androany fa inona ny antony nanomezana le didy folo de zay le izy hoe mba tonga ny zanak'Israely andringana ny hafa firenena ary tsy hanao fifanekena amin'ny hafa firenena zay ny nanomezana le didy folo hoe mandroaka ny hafa firenena io mbola toy antsika le hoe tsy avely fangaro amin'ny hafa firenena mihitsy ny zanak'Israely Exodosy 34 Exodosy 34 izy moa zany 34 manomboka amin'ny 11 ny vaketsika zay Exodosy 34:11 tandremo zay andidiko anao an'io indro efa horoako hiala eo anatrenao ny Amorita sy ny Kananita sy ny sy ny Etita sy ny Perizita ary ny Vita sy ny Jebosita 12 hoe horoako daholo hoe fihena hafa reo koa mitandremo fandrao anao fanekena amponina eo amin'ny tany ianao zay alehanao fa ho fandrika eo voanao zany lay didy folo zany de tena nametraka mihitsy hoe aza mifandray amin'ny hafa firenena nareo satria mpanao ratsy le hafa firenena zay le izay mandra-pahatonga ny Yehosoa zay manary fanjika eo voanao zany fa raha vao ny altarany torotoroy ny tsangam-bato sampony ary jinjao ny aserahany fa tsy enikoky eo anatreny zay andriamanikafy ianao fa iavady de sary-piaro ny anarany satria andriamanitra sary-piaro izy zay le izy
andiny fa 5 fa andro ianao dia anao fanekenina ampony eo amin'ny tany ka hijangajangana araka ny andriamaniny sy amony zavatra atao fanatitra ho an'ny andriamanina izy ary dia sainy ianao ka hinana am'izany fanatitra zany are tena tsy azo atao mihitsy ny fandray amin'ny efa firenena satria hananao foana reo ry zanak'Israely ka izay ny antony nanomezana ny didy folo sy lana Mosea tsy ahatonga ny zanak'Israely hifangaro amin'ireo hafa firenena zay mpanotampanao ratsy ireo de nomena le didy folo izy mba tsy atonga azy hijangajanga anao fanompotsampy sy ny maro samihafa noho ny adalany jentilisa rehetrarehetra io zany a zay ny antony nanomezana anazy mba ho tonga azy eo amin'ny tany kanana fa raha zany de tsy tonga amin'ny tany kanana zareo de manjary tsy mivoaka le mpamonjy raha tsy tonga ao zareo kanefa tsy maintsy tonga amin'ny tany kanana izy mba hivoan'le mpamonjy ao le mpamonjy vo hivoaka zany de mbola namafisin'Andriamanitra zany teny zany a boky Levitikio 20 hoe tena horoahako hiala am'ty tany ty nareo raha vo tsy tandremanareo teny io ary aza manao ny fanao ny hafa firenena tena tsindrina foana hoe tsy mahazo manao ny fanao ny hafa firenena zay le izay zay ngeny mahatonga ny hoe tena voaroaka mihitsy ny zanak'Israely ny hafa firenena raha vo hididy folo io ny resany zay le hoe natokana ho an'ny jiosy io a mba hitandreman'ny lalakalainy satria be fahavalo io zeny a be mpanao ratsy de nomena azy ny didy folo sy lana Mosea hitondra azy ho any amin'ny tany kana de mazava be zany fa rehefa tonga ao tany kana izy de tokony miala am'izay ngeny izy rehefa tonga izy ko fa nytandremany mandra mpatonga an'le mpamonjy zay ho teraka zay ny marina kosa an'izay faketsika indray raha ny tenin'Andriamanitra araka ny bokyny Levitikio 20 a hoe tandremo a sao tsy mitandrina tsy mitandrina an'io nareo fa ho ataoko mandoa anareo ny tany a kanjo moa le zanak'Israely tsy nitandrina de tena nandoana azy ny tany a voaroaka atao amin'ny tany kanana zareo ndo ary faketsika am'izay ty noka andiny 20 Levitikio sy 20 ary tandremo ny didiko sy ny fitsipiko rehetra ka raha izy mba tsy andohanareo ny tany zay tondrako anareo honenanareo any hoe mba tsy atonga an'io tany io mandohanareo zany hoe mandroka anareo izy dikan'izany io tany io ary ao ny teniko rehetrarehetra fa raha vao zany de voaroka anareo kanjo moa zareo tsy nitandrina de voaroka zany hoe tsy mety tsy ole ngeny e ny Israeliana raha ve fa niala tamin'iny fa voaroka tamin'iny nao moritsofoka ao ndray mitady voaroka ndray nga ena io le malagasy ke tsy mandinika mihitsy na le frantsay sy ny anglisy sy ny rehetra hoe le nitandrina anio aza voaroka ny tena marina ianao zany hoe mitady voaroka anay zaranao zay anao tsy tany Israela no mipetraka de mba tsy voaroka anao ty Madagasikara ty ianao ndray mbola hitsofoka hitandrina didy folo fa ianao ve tena misy tsy mety zany hoe tena misy tsy mety ngena raha manao zany sady tsy natao anao a zavatra efa nahavoaroaka olona mbola ho tandremanao ndray tsy le oetra de mitady système hafa ndray hoe tsy mety fa mamono ty zavatra ty ny Israeliana zay nitan'Andriamanitra raha mbola nivadika tamin'io ihany ianao zay tsy nety ndray hoe ty milaza fa mavita mitandrina anio hoe mbola lasa ho tian'Andriamanitra am'ty aza de miteniteny foana e tsy natokanao anao nge io e andika lalàna ve enao a zay nge le hoe ianao ve de tena andika lalàna mihitsiny e fa ny natao inona ny didy folo a nomena ny zanak'Israely a mba tonga tsy fangaro amin'ny hafa firenena ary mandroka anao ny dikan'izany zany ny profa zatra tsy natao anao io zavatra mandroka anao ve nitsy fo anao ry malagasy a ry frantsay a ry amerikana ry anglisy ry sinoa zavatra mandroka anao ve no tandremanao ry indianina sy ry indonezianina sy tsy fantatrintsony e ry zareo argentina ny brezilianina ny sénégalais mba adin'io tsara le teny zavatra mandroka anao zany a azy idirana atriny lalàna de mandroka hafa firenena ke anao ve hitsofoko ao zany tsy lozika mihitsy ngena izy zay le hoe natao an'izy le didy folo inona ny antony nanomezana an'io a natao an' zareo Israeliana io a mba tsy hifangarona amin'ny malagasy sy ny frantsay sy ny anglisy sy ny sinoa sy ny arabo sy ny vietnamianina sy ny australianina sy tsaiko tsony e sy natao hifangarona aminareo olombelona hafa firenena io fa zareo samy zareo ihany ka aza miditra am'izany de toizatsika ary 20 ary aza manaraka ny fanao ny firenena zay foroahako eo alohanareo fa nanao zany rehetrarehetra zany izy ka de alako satria alan'Andriamanitra mihitsy zany le hafa firenena raha nisy malagasy zany teo de alany ko ianao ka zany ve ny andeha hidiranao ry malagasy raha nisy frantsay zao teo de alany ko ianao izany ve ny idiranao ry frantsay raha misy anglisy zao teo de alany ko ianao izany ve ny idiranao ry anglisy aza miditra am'izany fa midibingo ianao raha miditra am'izany zay le hoe fa inona mihitsy lavina le didy folo e
hitondrana ny zanak'Israely miala avy any Egypta ho any amin'ny tany Kanana, miala avy eo amin'ny tendrombohitra Sinay ho any amin'ny tany Kanana. Zay no nanomezana ny didy fosy lana Mose, ary tsy misy ankoatran'izay mihitsy. Ary roana daholo ny hafa-firenena raha vao resahana io hoe miala ny hafa-firenena. Tsy mety miaraka amin'ny hafa-firenena izy, ka ny antony noho ny amin'ny ara-tsy ny hafa-firenena dia miaro dada Iava hoe ho lasa ratsy reto nefa hivoaka ny mpamonjy satria ny mpamonjy dia hivoaka amin'ny taranaka araka ny tenin'Andriamanitra hoe amin'ny taranaka ao no hitahiko ny firenena rehetra. Amin'ny jevantsika ten'izay any amin'ny boky ny Genesis any angamba izy ireo sy diso hoe aiza mizy efa tena simba tanteraka mihitsy tena fa aiza moa misy an'izy hoe amin'ny taranaka ao no hitahina ny fiaina rehetra ambony tany. Genesis 17 angamba izy iny fa hitanareo ve ndraiky izy ohatsy rehefatsika ary ato misy anakaiky ako ato ndreo jevana misy koa anankiray ato hoe amin'ny taranaka ao no hitahina ny fiaina rehetra. Genesis 22:18 zay Genesis 22:18 ary amin'ny taranaka ao no hitahina ny fiaina rehetra satria ambony tany satria nanaiky ny teniko ianao. Genesis 22:18 zay taovaketsika am'izay ny Genesis 22:18 hivoaka ny lalany Abrahama ny fitahina ho an'ny firenena rehetra. Genesis 22:18 voilà zay taovaketsika am'izay izy ary amin'ny taranaka ao no hitahina ny firenena rehetra satria ambony tany satria nanaiky ny teniko ianao. Zay le voalaza zay. Ka eo zany tsika dia mahita mazava-be sy mahitsy tsara mihitsy ny hoe ny soratra masina dia tena miteny mihitsy ny fa hivoaka amin'ny taranak'Israely ny fitahina. Zay zany ny antony nanomezana ny didy fosy lana Mose narovana zany ny taranak'i Abrahama mba hivoahan'ity fitahina ho an'ny firenena rehetra ty. Ka tsy iza le fitahina ho an'ny firenena rehetra fa le mpamonjy. Ary nanambara an'ilay mpamonjy daholo am'izay ny mpaminany Israelana rehetrarehetra zay nipetraka atao anaty ndrafitra didy folo io. Ary faramoa dia tonga am'izay Yahosoa. Ary rehefa tonga am'izay Yahosoa dia namoaka fanambarana Yahosoa tamin'ny lalan'ny fanahy masina nampiasainy tamin'ny apôstôly Paoly zay nividiny fa ny lalàna dia didy folo zany dia mpitaizantsika mandra-patonga atao amin'ny Yahosoa. Fa rehefa tonga am'izay Yahosoa dia tsy mila niny mpitaiza ntsony tsika fa aleo iny andehany fa tsy mety amintsika ntsony iny. Fa rehefa tonga ny tena tomponanaka dia mitaiza am'izay le tomponanaka ny zanany ka tsy iza le tomponanaka fa Yahosoa. Dia aleotsika taizainy Yahosoa am'izay fa tsy taizainy didy folo ntsony. Galatiana 3:7 ary zay ny maranako anazy hoe tsisy lavana nintsony tsy natao atsika hafa-firenena, tsy natao ho tandremanao amin'ny hafa-firenena fa natokanao Israely rery ihany. Zay hoe ho tandremanao Israely rery ihany ny lavana anazy. Loko aventsika izy teny zay hoe ao Israely rery ihany no hitandremana an'io. Zay izany daholo ny lavana anazy hoe ho an'ny Israely rery ihany mba hahatonga le mpamonjy hivoaka avy ao zany hoe mba tsy fangarongaro mihitsy nyty Israely ty mandra-pivoaka ny Yahosoa dia arovana izy amin'ny didy fosy lana Mose. Ka rehefa mipotsaka avy any kosa ny Yahosoa atao mipotsika satria nivoaka avy ao izy tonga Yahosoa zany avy any dia tsy ilaina intsony ry zavatra teo aloha nitaiza ry fa Yahosoa am'izay no mitaiza ny ankonany fa manana fahefana mihitsy izy hitaiza ny ankonany. Zany natao hoe Yahosoa le mahavita ny zavatra rehetra le tena le manjakely ho Yahosoa fa navita n'izany sara zany. Tsy haiko anao raha mety manjakely izy, manjakely izy tena zany bogosy ten'izany Yahosoa zany navita zavatra tsara izy. Okey vaketsika le hoe ina moa ny teneniko teo hoe natokana ho an'ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana. Deutéronome 6:1 io didy fosy lana Mose any amin'ny tany Kanana ihany ny lavana an'io. Deutéronome 6:1 tsy azo entina aty Madagasikara na Frantsa na Angleterre na Amerika na La Réunion na tsy haiko fa ao Israely rery ihany. Ary zao ny lalàna dia ny didy sifitsipika zay naseny avy Andriamanitra reo ampianarina anareo. Ty zany didy sifitsipika ty dia ampianarina hozy dada Iava aiza ary hoarahana aiza ao amin'ny tany zay alenareo holovana ao amin'ny tany Kanana ny lovan'ny zanak'Israely.
Zany hoe ao a Israela rery any iny azo tandremana fa tsy azo tandremana any Amerika mihitsy, na ny Chine, na ny Inde, na ny Indonezia, non, na ny Brezila, na ny Argentina, tsy mahazo. Tsy azo vitana ty amin'ny faritsy Afrika, tsy mahazo. Ao Israela rery any, raha vao nitandrina an'io zany hoe de mpanoty anao ary mpanao ratsy a, zava-doza fa mitsipy any amielo zany. De ny farany azy zany Deutéronome 12 le mba alefantsika sao de mba malahelo kely le toko sy andiny za tsy mba niteneniny de tenentsika izy zay ady zany tsy mba miangatra mihitsy zany hatra ny amin'ny teny ara de tsisy angarana mihitsy mena daholo ny sazatsika rehetra. Deutéronome 12 izao ny didy sy fitsipika zay ho tandremanareo arahana any amin'ny tany ziomeny avy Andriamanitra ndrazanareo anao a olovanao amin'ny andro rehetra iainanao eto ambonin'ny tany. Averiko tsara, izao ny didy sy ny fitsipika zay ho tandremanareo, tandremana ary arahanareo, aiza olona izy no tandremana sy arahana any amin'ny tany ziomeny avy Andriamanitra ndrazanareo anareo olovany. Ka tsy aty Madagasikara na ny Fransa na ny Angleterre zany fa any Israel. Hitanao fa diso adresy daholo nareo zay nitandrana an'io, tsy mety mihitsy ny le izy hors sujet tanteraka. Miala hatao midika an'izay a fa tena ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay satria mandika lalàna iny e. Zatra tsy natokana ho anao nitsofotsofoanao, inona ary ty tsy manao zany fa zay ny mihinanao ihany nao kipetrahanao de zay ho tandremanao de zay mihinanao a Yahoshua no menantsika eto fanekena ho an'ny olona rehetra ozy ny soratra masina izy. Lao ary rehefa mazava zany fa tena tsy natokana ho any hafa firenena natao any Israely rery ihany a de mbola ilaina ary ve le didy folo zao satria natao hitaizany zanak'Israely io zany, natao iarovana ny zanak'Israely io fa tsy natao iarovana ny hafa firenena. De mbola ilaina ve le didy folo zao a nanamarina an'izay indray le mpaminany lehibe Yahoshua no anarany zay tsy azo lavina mihitsy ny Mahandriamanitra azy ary tsy maintsy ekena ny tenin'ny mpaminany efa nampianarina antsika tany aloha zany. Noho ny tenin'ny mpaminany tsy maintsy ekena de manao zao fanambarana zao ilay Yahoshua zay nanome ny fanahy masina ny mpianatra zay avy any aminy le fanahy masina de nanome fanambarana Yahoshua ny apôstôly Paul na hoe Salara Saoly ozy ny eonao re jiosy le mba mitomany jiosy be mihitsy iny fa Salara Paola zany amin'ny lafiny anakaiky indray na hoe ny apôstôly Paola ny apôstôly Paul araka an'izay filazonareo anazy a de zao a zao ny nambaran'izany apôstôly Paul mahafinaritra kely zany koa de zao ny teneniny a de hoe ina foana zao manjakety niny ambasadiosa ka manjakely zay miaraka amin'ny Yahoshua e, tsy haiko ny hoe manjakely amin'ny tareny iny fa manjakely ny ao anatiny de ny fanahy ay zany izy tena tsara e, mahafinaritra be mihitsy. Tsy haiko ny le teknisian reto mambanjany azy namoana fa raha ny elo manjany inay a ay tsy hitanely safadiny Galatiana toko fahatelo a andininy fahatelo amby roapolo ny vakitsika aloha zany. Galatiana toko fahatelo amby roapolo andininy fahatelo amby roapolo a hatrany de namoaka an'ity fehezanteny ity ny apôstôly Paul ho maky ny zavadrehetra soa indrindra amin'ny Yahoshua de noho am'izay nge fa fony tsy mbola tonga ny finoana, lay finoana de Yahoshua de hoe minoa ny Yahoshua de onjenao sy ny ankonanao Yahoshua le inona zany hoe afaka tsireteny zay fa tsy hoe minoa ny didy folo tsisy olanao aza kotsy soratra ve ny inona e fa minoa ny Yahoshua ny voalaza asan'ny apôstôly seza angamba izy izy diso hoe jevakely ato aloha sao de miteny zatra tsy mety tsatrika asan'ny apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo asan'ny apôstôly 30 16-30 zay mihitsy asan'ny apôstôly 16-30 hoe vakitsika angety iza le finoana de leo ny apôstôly resatsika ty izy ny mpianatra Yahoshua le manana ny fanahy masina le niaraka tam'le manana ny fanan'Andriamanitra ary mpaminany lehibe eo ambavany mihitsy ny tenin'Andriamanitra ary namoaka didy sifitsipika izy a ahoana ny teneniny de zao ny teneniny hoe le inona zany a de mazava be asan'ny apôstôly 16-30 ny inona de Yahoshua la inona zay asan'ny apôstôly 16-30 asan'ny apôstôly 16
30 ka hatramin'ny 31 30 de 31 ary rehefa nentiny voaka izy ro lahy de hoy izy tompoko inona no mety ataoko mba vonjenao ina ne mba ianao koa mba ohatra n'ity olo ity hoe inona reno ataoko ny ambasadeur sasy mba vonjena zahay dosiko hoe aoka anao bogosy manatona ny ahosoany dikan'izay bogosy miaraka amin'ny ahosoa bogosy be ny fananao tsy mahay manota intsony fa zany nato hoe bogosy zany ary belle fille koa no rehefa avy eo daoary de hoy izy ro lahy tamin'ny minoa ny ahosoa tompo a de ho vonjeny anao sy ny ankonanao lay inona zany de lay zanak'andriamanitra atsona misy ny anarany hoe yahosoa zay lay hoe mentso ny anarany ho an'izay teo vonjena rehetra zany de mentso ny anarany ahosoa am'izay anao fa tsy maintsy didifolo ianao asan'ny apôstoly toko faharoapolo asan'ny apôstoly ndray mbola afakitsika ndray asan'ny apôstoly 22 fa tsy hoe mentso didifolo ianao aza manao an'izany fa tena tsy mety asan'ny apôstoly 22 aza mamitapitaka olona tsony rehefa tsy mety satria fa mazava-be ny fampianarana sy ny teny dia miantso am'izay tsy ny famarinana vao tonga amitsika de ahosoa ary ankehitriny inona ny mampijanona anao nareo zany zao metaka apetrako aminareo zany teny zany ho an'izao tontolo zao hoe inona ny mampijanona anao zay mahita sy mijerana io mitsangana de mentso ny anarany aoka ianao hitsangana de mentso ny anarany rehefa teo vonjenao zany de mitsanga ianao ny sady miantso mitsangana de tsy mijana sur place fa makaty amin'ny fiangonany ahosoa zay ho anareo ny ampitan-dranomasina kosany de miantso mandefa message ho an'izay te andefa ary mandefa asa mihitsy ny teny izy fa maty ao ntenao any amin'ny elo any afaranao tenao ve tena manirino any amin'ny elo mihitsy ny mato mivavaka ny olona mitady any andriamanitra fa tsy plaisirna apaozy fa lazaiko anao fa tena ho sahiranao raha maty tsy mavonjy anao nge ny fanananao ary ohatra anao milaza fa tsy matahotra ny nina aza makany amin'ny dokotera rehefa marary fa mato makany amin'ny dokotera de mbola kely iana sy tena oay tsisy dikany ianao dikan'izay ka rehefa mahafantatra fa tsisy dikany aza miezaka miady am'le mpamorona aleo mitady any ahosoa foana zay le izy de olo tendriamanitra hoe mitsangana de antsony anarany ary eko atao batisa anao ko sasanao afaka amin'ny fahotanao ary mitaky batisa am'izay rehefa avy ny antso any ahosoa zany hoe zao ny ataonareo zay resy lahatra mitsangana aloha nareo de manatona ny ahosoa any amin'ny fiangonany ahosoa de manatona ny ziady anareo ho atao batisa ary ary antsoantso any ahosoa ty ampiangonany ahosoa voninahitra ho any ahosoa vy makaty amin'ny ahosoa azy io fifalimbe ao ty fanjakany ahosoa io fifalimbe miantsoantso any ahosoa satria manja beko tsara be ny miaraka amin'ny ahosoa ay de hoe zay teo manja rehetra makaty amin'ny ahosoa am'izay de tsy miasa saina tsony fa falifaly daholy am'izay miaraka amin'ny ahosoa rehevatsika am'izay le teny mgalatiana fa mazava-be zay ny teny rehetra hoe miaraha amin'ny ahosoa am'izay fa tsy mety tsony fiarana amin'ny didifolo fa tena nypozin'ny olona taona reo galatiana toko fahatelo efa kitsika am'izay le ndinny fa izy teo 23 fa fonitsy mbola tonga ny finoana iahosoa zany le tenen'io fa hitatsika teo de voambo natao ambany lalàna isika ka voahidy ho amin'ny finoana zefa naseho atoriny ny olombelona zany de tena tratrany hoe voambona voahity tao ambany lalàna nareo raha mbola tsy tonga iahosoa da ho an'zay ny azakazaka nytandrina zany de zay ka le afafirina resana tam'zany etany Israely efa nampianariko tetsy fa tsy ny amerikanana ny sinoa ny anglisy fa zareo samy tao Israela ihany de zao io zy izy no ny ambona raha mbola sy tonga ahosoa andiny fefatra ambyroapolo am'izay de teny gasy mazava nke zao fa de nefa ny adalany zay ola tsy teo bogosy io ny tena marina fa rehefa mateo bogosy any no tena marina de tena menoa zao teny zao de bogosy tsara mihitsy alasa belle fille anao rehefa avy manja kely dao rehefa miaraka amin'ny ahosoa satria maninona tsy mahay manota intsony lasa tena mahafinaritra ne zany zany ny tena tsara indrindra am'ty tany ty zany hoe olona tsy mahay manota tsony zany ary zany ny tokony azakazanao tendance mondiale zany am'izao fotoana zao tsy manota intsony ary manarany ziady rery any mavita manao zany am'ty planeta terre nareo ty ary aza mialina tsony fa mamahenao zany fa tsara iny zany azany tsy azo angalarina tahaka fa zata tsy ho hainareo mihitsy zany satria asan'andriamanitra lehibe ny manao an'izany de toy izatsika koa ny lalàna dia ampitaizatsika tao amin'ny ho ao amin'ny ahosoa zany hoe raha mbola tsy tonga zany ahosoa de nitrotrona ny tao amin'ny lalàna hoe de ianao zany le zazakely trotrona de ny lalàna le tipinao bersena ohatran'izao
de le olombelona le nitrotrony de nylalaovatra zay hoe lalàna zany le olombelona mitsangana ka iny lalàna iny toe-piasa andevo ka zaiko zay na toe-piasako hoe iny mpitaiza ka nympitaiza nge zany labaolina zany hoe io didy fosy lana mose zany a de fanekena azy lazany hoe labaolina tam'zany a ho mpikarakaraan'le olo hoe mifehan'le lalàna mifehan'le olona mitaizan'le olona ka ny mpitaiza tam'zany fotoana zany raha ohatrany hoe mbola tsy eo ny tomponanaka de ny labaolina mpanao an'zany atra mazava-be zany za tsy miteny hoe ny didy folo de labaolina fa sary le izy mazava-be teny mpitaiza ny lalàna any hoe naka ny plasina labaolina izy raha mbola sy tonga osoa ka ianao hoe zany mbola hipetraka am'le labaolina foana mandraka androany mba mieritrerety labaolina rehefa tonga ny ray aman-dreny a eo ianao ny labaolina fa lasa makany am'ray aman-dreny ny sasandray a efa tonga ny ray aman-dreny mbolina ny labaolina ihany ny atao bizo mandraka androany nareo mba mieritrerety tena gaga misy ntsika hoe inona ty mahazo an'ty olombelona ty koa ny lalàna de mpitaiza atsika ho ao amin'ny aosoa de mba ho amarina noho ny finoana isika hoe no amarinina fotsiny zany tam'izay sary zay ay raha mbola sy tonga zany aosoa de nididy fosy lana mose no nitaizana teo a fa ho amarinina am'izay anao rehefa amin'ny fironona amin'ny finoana satria mazava efa tsy misy olona ho amarinina amin'ny asan'ny lalàna zay aloha de mazava-be mihitsy efa hainareo mpitandrina lalàna zany fa za tsy miditra am'zany fa hoe natao an'izy le didy folo zay fotsiny laiko a de aza miditra am'zany tso manoko an'izao zay teo bogosy de tezy ho belle femme na belle fille aza miditra am'zany ho ianao fa tsy mety ho a io eny eo am'izay ny 5 fa ity vao tena bogosy am'izay tsy manaraka an'ity fa rehefa tonga ny finona rehefa tonga zany eosoa de tsy fehezin'zay mpitaiza intsony isika re olona dia zany hoe miala teo fa tsisy lavana any intsony tsisy mifehany tsy mifehtsika etsony iny miala teo ny didy folo sy lana mose ny dikan'zay tsy mifehetsika etsony iny fa inona am'izay no mifehetsika lalàna ny eosoa am'izay no mifehetsika zay le hoe zay kosany a de eo ambany lalàna ny eosoa lalàna ny eosoa no mifehany zanak'andriamanitra rehetra Korintiana voalohany toko fasivy angamba ny zay 9:3 za hoe tsy evokera zay izy hoe rehefa tonga de zay kosany eo ambany lalàna ny eosoa zay hoe izy izy aminy Korintiana voalohany toko fasivy 2:20 mihitsy nisy tsy diso le teniko teo Korintiana voalohany toko fasivy 2:20 zay hoe zay ambany lalàna ny eosoa ka lalàna ny eosoa no mifehany efa tsy didy folo tsony ary zao rehetra tena sambatra ane zany fifalinana tsisy ohatra zany entakanao hoe didy folo natokanao any zanak'isera re tonga azo amin'ny tany kanana de point c'est tout fa kosany amin'ny eosoa am'izay ny teny izy a Korintiana voalohany toko fasivy 2:20 zay tia no mifehny ilo atao amin'ny eosoa amarana antsika ny teny tam'izay tsy manana lalàna de ton'izay tsy manana lalàna koa kanefa tsy mba olona tsy manana lalàna n'Andriamanitra ao fa ambany lalàna ny eosoa ambany lalàna ny eosoa ny atao amin'ny eosoa zay ka de zay ny amarana ny fotoana matoka fa voariantsika izy am'izay tsisy hipetraka ao anatin'ny didy folo tso fa tena mijanona mpanota mandrak'izay ao ianao zatra tsy natokanao ny ipetrahanao ary nampiady anao sy ny jiosy ange io zany hoe mbola tazomanao an'io efa tsy fehziny itsontsika fa ao amin'ny eosoa am'izay a de mitazona lalàna ny eosoa atsika fa tsy mitazona ny didy folo tsony a manaraha ny eosoa am'izay fa izy ny tena izy a de zay noho ny amin'iny hoe didy folo nampiady tamin'ny jentilisy io zay natonga ny eosoa namono an'iny noho ny eosoa mihitsy ny didy folo zay zany lesony atsika manaraka ndrezandre hoe tena ny vonoana ve ny didy folo a zay ndre ny resakitsika zao a tena ny vonoana eosoa fe ny didy folo a ka io kosa izy mampisaraka ny jiosy ny jentilisa vony vakitsika teo normal raha vonoana zay lesika manaraka eo tsy lo arivavaka amarana ny fotoana am'izay de samy tena eosoa ndray atsika dada mariava ao tsotra betsaka noho ny amin'ny hatsarany teninao tena faly mandre ny teninao tena sambatra mihitsy ravoravo manana zao fampianarana mitondra fiainana manak'izao zao taio aza ny teny dada iavao taio ny fampianarana rehetra
hitondra soany zay rehetra miaina izao ary fiainana mandrakizay tsy fifaliana ho an'izay mandeha. Mamalivavaka dada Mariava, vonjeo ny olona mba tsy ho faty intsony fa tena ho avitra miaraka aminao Iosoa ho anao amin'ny voninahitra mandrakizay. Amin'ny anarany Iosoa nosafatany dada Mariava. Amen. Dia izay indray ny fiarahantsika tamin'ity anio ity no veloma mandram-piona mandra-presika indray amin'ny manaraka veloma tomboka.